Eo amin'ny tontolon'ny hetsika ara-barotra efa eo ampany manantanteraka ny andian'ny Pasika amin'ny hetsika La Grande Braderie de Madagascar ny Madavision amin'izao fotoana izao ary androany ary mofo deniona tamin'ireo mpandray anjara amin'ity andiany ity ny mpikarakara. Mpitsidika manodidina 5 alina no indrasana mandritra ilay hetsika La Grande Braderie de Madagascar, hetsika andian'ny voalohany amin'ity taona 13 ity ary karakarain'ny Madavision. Nivorina io maraina io tetsy amin'ny Villa Pradon etsy Tanimena tokoa ireo mpandray anjara rehetra amin'ity hetsika ity io maraina io. Hetsika izay naompana ihany koa amin'ny fankalazana ny fetin'ny Pasika. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia ny mpandray anjara ny Grande Braderie dia ny mpanjara izay te ampahafantatra amin'ny mpanjifa fa ny entana vokarin'izy ireo na amidin'izy ireo dia anisan'ny mora nefa tsara eto amin'ny varotra eto Madagasikara. Ny Grande Braderie azo lazaina fa hetsika ara-barotra anisan'ny mahasarika olona be indrindra. Dikan'izany ao anatin'izao fotoana sarotra izay diavin'ny tokantrano tsirairay eo amin'ny fahefa-mividy izay izao indrindra angamba ny tena ilaina ny Grande Braderie sy ampiarany an'ilay fihenam-bidy izay nijoroany hatramin'izay. Omena vahana manokana ny sehatry ny informatika sy ny finday mandritra ty andiany amin'ny La Grande Braderie de Madagascar ity. Mahatratra 590 ny isan'ny mpandray anjara amin'ity hetsika ara-barotra ity izay hitazona hatrany eva 300.